fa makasika izay mondial izay ihany dia nikarakara lalao ny teto amin'ny fandarana mahery amin'ny alalan'ny gazety mahery ka ny fanontaniana napetraka tamin'ny ny herinandro lasa iny dia ny hoe inona no anaran'ilay baolina ofisialy dakana any Rosia amin'izao fotoana izao. Ny valiny dia ny Telstar 18 zay zany no valin'ny fanontaniana napetraka. Marobe nareo no nandefa ny tapakila taty amin'ny mateveka 70 no 720 no isan'ny marina nahitany valiny marina izany ka ny 70 no nanakaiky indrindra 720 no marimarina kokoa ny valim-panontaniana marina. Tsy nisy nahita nefa ny 720 io fa ny 70 no nisy nahita nanakaiky ny 720 zany dia i ramatoa Ramarson Marise Viviane mipetraka ao amin'ny lo IVN 35 bisy akady fotsy. Izy zany no mpandresy voalohany tamin'ity lalao mahery tao anatin'ny gazety mahery tamin'iny herinandro iny. Aza dino fa dia mbola mitohy ny lalao amin'ity herinandro ity indray nanomboka ny zoma teo zany ka ny fanontaniana napetraka kosa indray amin'ity herinandro vaovao ity dia ny hoe iza no ekipa afrikana napiditra baolina voalohany tao anatin'izay mondial izay. Izay ny amin'ny mondial iny fa iverina eto amin'ny faninanana eto Madagasikara isika dia ny fiadina ny tompontakaka ny Madagasikara ho an'ny ekipa tompontakaka dingana voalohany izay tanterana amina kianja maro eto Madagasikara ka ny tany Antsirabe no fitinina amintsika amin'ity fanadihadiana ity sy ireo vokatra vitsivitsy. Lalao isan'ny tena nisongadina tany Antsirabe dia ny atsala teo amin'ny Elgeco Plus ny Jetmata. Anisan'ny lalao nisongadina tamin'ny andro faharoan'ny fiadina ny dingana voalohany amin'ny fiadinan'ny tompontakaka nasionaly eo amin'ny taranja baolina kitrana ny TSB Ligue des Champions ny fiaonana teo amin'ny Elgeco Plus ny Nalamanga sy ny AS Jetmata teto Antsirabe androany tolakandro. Nisaraka adsala samy tsy nisy ny tokony rotota tamin'ity lalao ity, vokatra izay nampiseho fa niady tanteraka ny lalao satria ny tompontakaka ny Nalamanga sy ny tompontakaka ny Tasy no nidona. Teo amin'ny zaram-potoana voalohany dia ny famalina ny fanafiana. Hitahonana tombo kosa ny Elgeco Plus teo amin'ny fizaram-potoana faharoa. Ny aloha ilalao fahatelo faran'io dia nisaraka adsala ohatra ny ohatra ihany koa ny ekipan'ny FC Vakinankaratra sy ny FC AZ Namorimany. Ary teo amin'ny lalao voalohany nataona Antsirabe dia resin'ny FC Rabaza Antsimoasanana tamisa rainy ohatra ny ekipan'ny FC Olympique ny Menabe. Tozao kosa ireo vokatra tamin'ireo toerana telo tonga eto ampelantanana. Tany Mahajanga ny Tamma Port Berger ny Sofia nandresy any FC Maeva Betsiboka tamin'isa 3-0. Ny Knapsa Sport ny Tasy nandresy ny Metal FC Diana tamin'isa 2-0. Ny Fosa Junior ny Boeny nandresany Jola ny Iarana ny Sava tamin'isa 3-0. Tany Tsormandidy kosa dia ny Jesayany Bongolava nandresy ny Racine Soma Bitsa Boeny tamin'isa 3-0.